Misy tokoa ny hetsika anankiray ho karakaraina zany manomboka amin'ny zoma zao ny efatra ny volana marsa ny tolo sabotsy ny lahady eto amin'ny cercle franco malagasy. Izy io dia natao indrindra zany mba ampahafantarana aloha ny olon-drehetra mihitsy ny hoe resaka peizazisme, zany hoe fikarakarana ny zaridaina mahafinaritra sy ny tsara rindra manara-penitra izy ny olona fa hitantsika eny amin'ny tranon'olon-tsotra, ny tranom-barotra, ny orinasa rehetrarehetra eny. Ny ankamaroan'ny olona manko dia mahita ilay izy zany dia finaritra fotsiny hoe andeha haka sary eo, tsara zany zaridaina zany, izay mba tia hananoatra an'io fa tsy fantatry ny olona matetika ny hoe iza nanao an'ireny, malagasy hoe sa vahiny, ohatrinona manao an'ireny, izay zany ny tena antony. Misy eo amin'ny 10 mahery kely eo zany no mpandray anjara amin'ny fotoana io, tsy azo lazaina hoe ny tena andrarezina tsy eto Antananarivo ihany da misy ny hatrany avy any Antsirabe zany anatanteraka ny hetsika io eto amin'ny cercle franco malagasy. Ny olana kely aloha hatreto eto amintsika mbola tsy tena misy zany ny tena hoe école ho an'ny manofana peizazista. Dia izay ny zavatra indraindray mampalahelo hoe zay titendretra hoe za peizazista dia miteny dia avy eo lasa tsy ampapo le client. Fa eto zany dia mbola izay trantrantsy aloha izay mifankalala no le asa no mivondrona. Fa nefa mbola misy ny peizazista hafa izay tsy mbola tafaraka ny fotoana ity. Fa hatreto aloha izay mbola tsy tena hoe manana fikambanana mijoro ara-dalàna. Dia ny zava-kendrena amin'io zany dia mba hoe ahafantaran'ny olona aloha raha ohatra zany misy olona anankiray hoe manana projet hoe hanamboatra zaridaina dia afaka mifampiresaka amin'ny fotoana io. Ny sarany tsy araka ilay eritreretin'ny olona mihitsy hoe maka peizazista amin'izany dia tena lafo dia lafo dia lafo. Ekena ilay izy tena ekena fa tsy mitovy amin'ireny hoe manamboatra zaridaina alahatra ny pombon-kazo dia ambolena ny gazon dia izay. Fa ny anay zany mitohy hatrany amin'ny entretien, izay ny resaka peizazisme. Zavainay tsara izay aloha tsy hoe amboarina dia vita dia samy misaraka akory fa mitohy zany ilay entretien hoe mandritra n'izao volana mandritra n'izao taona karakarana io zavatra io. Izay ny fomba fiasa fa tsy le hoe atao amboarina zaridaina dia samy miala akory. Dia io azo atao tsara mifampiresaka, zany hoe rehefa manao azy manko tsy maintsy miainga aloha fa ny etahitan'ilay olona hoe inona mba zavatra hieritreretiny fa tsy hoe io tokotany dia amboary zaridaina dia samy miala. Fa tsy maintsy miainga aloha avy any amin'ny eritreritry ilay olona dia avy eo amin'izay ilay peizazista izay vao manome tolo-keviny hoe izao mahatsara an'io dia manome ilay sary ilay antsoina hoe croquis. Dia eo zany izy hita amin'izay hoe ohatraohatran'izao zany ny tokotany mivoaka eo dia atao ny fifanarahana dia amboarina amin'izay ilay zaridaina. Raha ny mora indrindra aloha ataoko hoe any amin'ny 10 alina any zao mahavita zaridaina kely tsara tarehy na karazana miniature na 1 mètre carré dia vita 1 mètre carré. Mandeha par mètre carré nefa mandeha arakaraka ilay zavatra ilain'ilay olona koa satria misy hoe izao ny karazam-boninkazo tiako mipetraka eo, izao ny misy ny kaskady, misy ny mura végétal sy ny sisa ohatran'izay ilay izy. Ny tena sakana aloha dia fisian'ny hoe olona miteniteny hoe peizaziste izay dia eo koa misy ny fitaovana vitsivitsy izay tsisy eto amintsika. Dia ny tena vato amin'ny sakana lehibe ary antony hanaovana ity hetsika ity ny tsy fahafantaran'ny olona anay. Faly fotsiny zany ny olona mahita hoe izay te hanana zaridaina ohatran'io fa tsy fantany hoe aiza misy en'ireo. Izay ny tena sakana lehibe. Fa ny zava-maniry kosa aloha dia sahamay milaza hoe tena manan-karentsika eto Madagasikara. Manana izay ilay hoe planty izay nafarana manokana avy any an-dafy, vitsim-panana eto amintsika. Fa isika koa manana ilay planty tena dia davin'ny olona any an-dafy. Tena manan-karentsika raha izay. Fa ny ankamaroan'ny olona tsy hain'ny olona loatra ilay mampiasa azy ireny.